Ia raha ohatra ka mijery ny zavatra misy amin'izao fotoana izao taorianan'ireny fifidianana ben'ny tanàna ireny a sy ny zavatra misy any Frantsa taorian'ny fifidianana solombavambahoaka farany teo a tsy haiko hoe normal ihany ilay température satria misy enjeu goavana be taorianan'iny fifidianana ben'ny tanàna iny. Angamba ny tsara velona amin'ny ireo mpiainotsika fa nisy fifidianana anankitelo misy teto amin'ity firenena ity. Fifidianana voalohany tamin'ny telo amby folo sy roa arivo fifidianana voalohan'ny repoblika. Tamin'izany fotoana izany dia nilaza ny mpanohatra fa tsy matoky ny HCC sy ny CNI sy ny rafitra mikarakara ny fifidianana ary dia nitaky hanemorana ny fifidianana hirosoana amin'ny anatin'ny tetezamita. Nangataka ihany koa izy tamin'ny vahoaka ny amina hoe tsy hifidy ny vahoaka. Dia fanentana zany ireo mpanohatra. Vita ny fifidianana, nandresy ny candidat tohananay. Ary neken'ny fianakaviam-be raisam-pirenena nivoaka ny fifidianana. Teo zany dia teboka anankiray zay. Faharoa niditra tamin'ny fifidianana solombavambahoaka. Tsy nitondra tao anatin'ny ziriziry tao anatin'ilay fangatahana fanarana ny CNI sy ny HCC fidirana ao anatina tetezamita ny mpanohatra fa nijanona ary niditra tao anatin'ilay processus électoral. Nilatsaka ho fidina solombavambahoaka ny mpanohatra mizara roa fantatritsika tsara atao ny atao hoe collectif atao ny atao hoe firaisan-kina. Rehefa mandeny sy nisotra ilay fifidianana nisy fandresena amin'ny ampahany azon'ny candidat any mpanohatra fa amin'ny ankapobeny dia nahazo mararesandray ny candidat tohananay. Zay zany amin'ny miteny hoe izahay dia ny antoko ny fireneko zany. Dia fitondram-panjakana amin'ny ankapobeny zany ny ao anaty fitondrana zany. Niditra amin'ny dingana fahatelo tsika farany teo dia mbola nijanona tao anatin'ilay processus an'ilay fifidianana ben'ny tanàna ny mpanohatra. Marihako tsara fa tsy niova ny HCC, tsy niova ny CNI. Rehefa nandeha ny vokatra vonjomaika aloha fa tsy amin'ny fomba ofisialy dia ny province anankidimy amin'ny province enina azon'ny candidat tohananay. Tohanan'ny fitondram-panjakana, tohanan'ny atoko miaraka amin'ny fitondram-panjakana zany dia raha amin'ny commune majinijinika dia lavitra be zany ny fandresen'ny mpiaradia amin'ny filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina. Lavitra be mihitsy. Ka rehefa izay dia mazava ho azy zany fa misy constat objectif tokony apetraka hoe resy foana zany ny mpanohatra rehefa miantritra fifidianana. Ny antony tsy dia dirako loatra iny fa constat fotsiny ilay izy satria samy mandinika sy mamakafaka daholo. Ny zavatra miandry nefa ny manaraka eto amin'ny fifidianana manaraka dia sénatorial, fifidianana izay tsy beako tsara fa fifidianana suffrage universel indirect. Zany hoe ireto mpanolontsaina ben'ny tanàna no anisan'ny tena mpifidy. Ka tsy dia tena hita hoe angirana firy eo zany ny fanoherana. Dia tsy maintsy manao dingan-davy izy ny amin'ny ametrahana verina amin'ny stratégie any amin'ny voalohany indrindra tany amin'ny voalohany indrindra tany amin'ny heritaona lasa dia ny fanakorontanana indray an'ilay système politique. Ny ato Paul Aravary ilay zava-mitranga amin'izao fotoana izao lasa hoe hatramin'izay nisina fifidianana ben'ny tanàna teto tsy dia nanana olana be loatra tsika raha fifidianana ben'ny tanàna fa ny fifidianana filoham-pirenena no niteraka disadisa niteraka hoe poste électoraux zany teto Madagasikara. Sambany tokoa tamin'ity ina mety ho antony ao ambadik'izay ho amin'ny mampandinika anao. Raha ohatra mantsy azo ravaina tsara mihitsy zany. Raha ohatra nandray anjara felo tao anatin'ilay fifidianana filoham-pirenena ohatra ny nataon'ny candidat rehetra teo aloha tamin'ny fifidianana fandimby rehetra teo aloha ny mpanohatra dia afaka nanakihana ilay vokatra ny fifidianana filoham-pirenena. Satria les résultats ny fifidianana filoham-pirenena izy tena ny mpanohatra mihitsy no nitsokan-darana.
dikan'izay tsy afaka manakina n'ilay fifidianana tsy nandraisany anjara izy zany nanana tena fa raha ohatra ny izy nanana résultat teo nitsofoka atao anatin'ilay processus izy dia niala teo anatin'ilay processus tsy tafavoaka izy zany nanala tena izy dia tsy afaka manohatra n'ilay processus zay izy hany no nanala tena atao anatiny ary zay nanekeny ny fianakaviam-pirenena an'ilay fifidianana ty fatiniteo satria tsy misy antony tokony nialany tao anatin'ilay processus rehefa tantika niditra tao anatin'ilay fametrahana candidature izy ary nandray an'ilay numéro itsika mantsy mieritreritra fa zay ngao le manosy itsika eto Madagasikara dia ny olona miatsihatra zany dia mieritreritra fa dia hoe Madagasikara natao exemple Madagasikara ny centre du monde hoe aty amintsika daholo masony zao tontolo zao ka mety foana ataotsika le processus nataon'ilay mpanohatra tamin'ny élection présidentielle iny dia décrédibiliser le mpanohatra satria tadio tsara fa nisy nandray anjara fiaino ihany tao ary candidat anankiroa nafataro tsara nisy hoe C11 na C10 dia crédible zany lay élection présidentielle tsy afaka micontester an'iny résultat ny élection présidentielle iny ny mpanohatra satria izy tena no tsy nandray anjara ary izy tena no niantso boycott raha ohatra ka ataontsika hoe 10% na 15% taux de participation eo izy afaka mitondra n'ilay contestation des résultats fa le taux de participation dia mitovy amin'ny taux de participation rehetra avy dia avo afa-tsy ny tanan-dehibe vitsivitsy dia voatery zany izy makafahatra aty amin'ny fifidianana be ny tanàna satria rehefa nitsapany herin'ray rehefa nahita le taux de participation taty amin'ilay tanan-dehibe vitsivitsy hoe ambany le taux de participation ary ambony ny taux d'abstention dia nandefa andray zany ny ekipa ny mpanohatra hoe andaotsika andray anjara hitanareo tsara dia eto amin'ny tanaville ohatra dia nahita hoe nahita isika zany fa lany zany ny candidat ny fanoherana ny aomentsasany dia mpanohatra zany rehefa mieritreritra hoe mety handresy dia andray anjara izy fa raha vao tady ho resy izy dia nitsoka andarana dia hitanareo tsara tsy zahatra foronina mihitsy zany fa dia nandray anjara izy nandresy izy tamin'ny tanan-dehibe vitsivitsy fa amin'ny akabeany raha jerevana ny résultat national dia resy izy satria niaina aloha ny député ananany ohatra ny antoko-tima maka ohatra fotsiny aminao hoe ny antoko-tima tany manjakandreny zany matanjaka tsy manana député any izy tany amin'ny faritra Itasy tany amin'ny faritra Bongalava tsy manana député any izy dia niaina zany nierana dia fa izy variana iny moa tsy mantsy hoe misy hoe résultat trompant fiteny koa zany hoe variana fotsiny izy mijery eto Tananarivo nge tsy Madagasikara nandreseny ary teto Tananarivo entre guillemets nandreseny amin'ny apahany atsasany fa ny atsasany mbola tazomina fa resy ihany ianareo tao anatiny satria dimy ianareo ny azy ihany e arapianan'le anankiray ary lasa fito ny azy fa fifidianana nge tsy vitandray politika nge tsy vitandray andro hoe dinamika foana eo resy raha ohatra ny kahana Tananarivo azoko resiny zany hoe resy fa tsy Antananarivo zay lazako hoe diso famakina diso élection foana mpanohatra manomboka tamin'ny tany telo amby roapolo sy roa arivo tamin'ny telo amby roapolo sy roa arivo izy mieritreritra fa ny élection atao dia président ny Facebook président Antananarivo fa tsy président ny Madagasikara tsy élection nationale fa rehefa ndresaka politika ingitika teto hatramin'izay na fifidianana le matopolo arabany efatra any amin'ny république faharoa mihitsy no mitranga hoe rehefa mandeha ny fifidianana eto Madagasikara dia resy eto Antananarivo foana ny mpitondra fanjakana dia mamerina n'izay langage zay dia zay ihany mbola averinareo matraka androany rehefa eo amin'ny fitondrana tokoa ve eo amin'ny fahefana dia tsy maintsy mpandresy foana tokoa rehefa amin'ny fifidianana za aloha tsy eo amin'ny fahefana raha zany manokana fa ny antoko toananareo zany ny olona toananareo amin'ny fahefana za manokana tsy eo amin'ny fahefana tsy manaraikitra eo amin'ny fanjakana donc tsy mipetraka amiko zay teneninao zay satria za tsy eo amin'ny fahefana fa za manao raha mandinika kosa tsika mandalina hoe maninona tokoa tsy maintsy mandresy foana ny olona amin'ny fitondrana dia za miteny aminareo za zao nanao élection tamin'io élection communale io tany Haute-Matsiatra dia tany Rosamangoro any ambanivohitra be za meny fa mbola tsy tany akory Ralbera tany Karimavony dia tany Isandra dia tany Taniditra zay dia tany any Anjiro izy mitsofoka dia izao mitenen'ny olona fanontanian'ny olona dia tsotra miaraka amin'ny fitondrana ve tia tokony ho ty
tsy haiko hoe zay toko nanao na folo dia fantany olona faharoa fa maneno nareo tsy miaraka amin'ny Irmara tsy hay hoe ny Irmara manana candidature amin'ny tanan-dehibe ikambarana fa ny toko rehetra ao anatin'ny Irmara na ny toko maitso zany na ny toko freedom zany dia na ny toko avi afaka manana candidature raha ohatra ka mahavita mametraka dia ny tiako resahana aminao dia zao hoe ilay vahoaka ny fotony mihitsy tena carrière iainako mihitsy ilay vahoaka ny fotony mihitsy amin'ny teny hoe ianareo ve miaraka amin'ny fitondrana dia fantana fahatelo tena resahana dia hoe ianareo ve hanohatra fitondram-panjakana tsy haiko hoe fampandrosoana ny resantsika fa tsy resaka fanoherana fitondram-panjakana dia ny tiako resahana aminao zany ny vahoaka any amin'ny faritra sy any amin'ny toerana maro samihafa dia tena mijery an'ilay fampandrosoana eo anilan'ilay fanjakana io le resahako foana ny resantsika farany hoe le état unitaire centralisé mahatonga an'izy io fa raha mbola ohatra ka système état unitaire centralisé dia zay ny fomba ny olona hoe ny fitondrana foibe no mandefa ny fampandrosoana mainga avy anytia amin'ny fitondrana foibe zany fa tsy mainga avy any amin'ny foton'ilay izy dia zany resaky ny olona ka normal be amin'ny olona zany ny hoe zay le tondra fampandrosoana tsy vitany assemblée zay mihitsy ny tenazareo zay ozy izy raha andany meranao ahoana izy any anao sekoly meranao ve mahavita manao sekoly meranao ve mahavita manao lalana meranao ve mahavita manao barage ditanao zany fa tena tarika politika mamapaka makafaka tena le souci la etaetan'le olona zany zao hoe ny fanjakana no mitondra fampandrosoana izay vahoaka dia fameno amin'ny fanjakana mila ovaina ve zay fotofisainana zay tsy androana tsika novan'izay fa ny proposition ny fireneko nge fatrizay dia hoe tsika tokony miditra amin'ny rafitra hafa fa tsy etainetely ndikan'izany hoe andreo matoa Paul Rabary mitombona mihitsy le teny hoe rehefa tsy atoko mitovy loko amin'ny fitondrana mitatana ny tanàna dia veloma tsy hita ao anatin'ny karatra tsy hoe veloma akory fa zay moa nanontanian'le vahoaka anazy zany zay nanolotra mera zany tena aminao fa ao anatin'ny fivonana Irmara nge misy atoko politika resaka fitanana be ny tanàna teo mandresy ny firaisan-kina amin'ny ambrana mera zay aloha mbola tanora kely dia tsy mandresy fa miteny ohatra n'izao hoe ny maitso ny avia ny freedom ny ADN dia tena mandresy amin'ny firaisan-kina zany raha hoe ny firaisan-kina zany ny antoko mitambatra amin'ny firaisan-kina dia fa resiny sady ny antoko ADN freedom avi maitso izay nanana candidat amin'ny toerana izay any amin'ny commune rurale zany tiako resahana fa ny Irmara moa zany dia ao anatin'ny commune urbaine sy ny grande agglomération fiteny azy angambany dia nitambatra daholo zao raha mandeha ny politika hoe tonga ny rapitso misy fitsarana andeha hoe mangataka ny fanafoanana ny fifidianana rehetra teto Antananarivo renivohitra satria nampandresena ianareo fa tsy mpandresy araka ny nambara ho anareo mpanohana ny candidat ary lalana manatsoa satria ny vondrona moa zany ny vovonana ao anaty vovonana ianareo aty amin'ny tanan-dehibe manahoana ny mety ho fipetraka ao anatin'ny hoe fangatahana ny fanafoanana ny fifidianana na ny hoe disqualification mihitsy ary ho an'ny candidat nangatahany Andriamatoa Razanamahasin-drina teboka roa tiako entana amin'izay ny voalohany ny fankanesana any amin'ny tribunaly dia fatokisana le système crédibilisation ny système électoral sy système judiciaire eto Madagasikara fankanesana any amin'ny tribunaly za zany dia iaraba ireo atoko rehetra izay manana olana ka manatona an'ilay système le tribunal administratif zany zay ihany koa rehefa mitena hoe zay zany dia ny candidat ny Irmara ihany koa ny candidat an'ireo tokony composé amin'ny Irmara amin'ny toerana sasasasany ka mahita fa misy zavatra tsy mety ka mety zavatra tokony ho tsarain'ny fitsarana dia manatona an'ilay système judiciaire zany zavatra tombony ho an'ny démocratie zany tadio tsara fa ny démocratie nge anankitelo voalohany fisina atevitra politika miaraka amin'ny toko politika
faharoa fanapahany vahoaka izay tompony teny farany amin'ny alany fifidianana ary ny fahatelo ny fitsarana ireo zavatra mety mifanolana na mampifanolana amin'ny resaka pitsipitsiny amin'ny fanaran-dalàna zay zany le système judiciaire électoral io ka io zany a dia fanatonana an'io aloha dia zava-dehibe hoe aizany tsika malala tsara fa misy système afaka hitondrana ny raharaha fa tsy voatery hidina an-dalambe foana zay ny voalohany teboka voalohany zay ny teboka faharoa dia aminay mpananja ny démocratie sy ny état de droit tany tan-dalàna dia rehefa zavatra tonga ny amin'ny fitsarana dia mikombona ny vavanay ary miandry am-pitonina didi-pitsarana fa andriamato Paul Arabary misy fanahina ve ho anareo vovonana ao anatin'ny mouvance présidentielle na tonga ny hoe sesisesy nanao fanambarana nary amin'ny fanoherana milaza fa tsy anaiky mihitsy zao raha ohatra ka tsy mifanaraka amin'izay nieritreretin'izy ireo ilay voka-pifidianana na dia mandeha aza ny fitsarana andeha-rapitso misy ahiana atahotra tokoa ve ao aminareo mahatonga ny hoe tsy maintsy mamaly tokoa ianareo rehefa manao fanambarana iny re dia miazakazaka be koa ny famalina aty dia mifara mihitsy ary izy mahatonga anareo mpiasa voambolana miendrika hoe raha matahora mpitandro filaminana miaramila tsisy miaramila mandresy tsisy vahoaka mandresy miaramila zany tena marina mihitsy ve zany andriamato Paul Arabary za aloha tsy afaka miteny afa-tsy amin'ny alalan'ny tenako manokana satria tsy nahazo mandat hiteny amin'ny alalan'ny vovonana Irmara plateforme n'olon'ny filoham-pirenena fa amin'ny alalana président ny fireneko hiteny anakoeto na sanaroana eto ary amin'ny alalan'ny famakafakana politika koa ino ataontsika eto zay aloha ny teneniko voalohany zay zao ao anatina resaka politika dia la nature a horreur du vide zany hoe tsy azo avela kosa aloha ao anatin'ny adevitra fotsiny adevitra politika dia hoe ilaza ny atsangatsamanolana ny mpanohatra be dehibe ny atsangatsamanolana ny tenen'ny mpanohatra teo fa ty misy tia ray marika ray izay afaka jeren'ny mpanara-baovao afaka jeren'ny olona ny vatoazo ny pitary ny atao hoe ny candidat farany mpanohatra nge ka kely par rapport amin'ny vatoazo ny candidat andrareo teo aloha raha tsoko le izy dia ny vatoazo ny Andriamato Tojo Ravalomanana teto Antananarivo tamin'ny élection farany teo dia kely noho ny vatoazo ny candidat sady mifamera Lalao Ravalomanana ary mbola kely raha oharina reny koa amin'ny vatoazan'ny candidat nairy izy tamin'izany farisava filoham-pirenena zay vao zany filoha tao aloha Marc Ravalomanana ny tiako resahana zany dia hoe na le mpifidy an'ilay antoko resantsika hoe antoko tena mpanohatra lehibe tao Antananarivo memena ny vatony zay zany aloha matematika zay afandray mantsy raha hoe mety nisy tsy fantatro hoe anina dia hoe niakatra foana ny vatoazan'ny candidat Tojo Ravalomanana raha oharina tamin'ny candidat Lalao Ravalomanana sy oharina tamin'ny candidat Marc Ravalomanana dia niakatra fa niena ngely izy zany hoe ny problème zany ao amin'zareo fa tsy aty amin'ity tsy aty amin'ilay mihitsy ny problème tokony fanontaniana zay lazako hoe tsy tokony samy mametraka fanontaniana maninona ny vatoazony satria ny filazana zavatra maro samihafa tsy mijustifie mihitsy ny fienan'ny vatoazon'ny candidat antime dia any amin'zareo zany tokony mipetraka fanontaniana fa maninona mitombo ny mponina eto Antananarivo memiena no vatoazony mifampifidy koa ny ohatrany tsy dia nazoto loatra Andriamato Paul Arabary zany lazako teo hoe misy zavatra afaka famakafakaina be zany afaka manao an'izany tsika fa angamba tsy izay no zany hoe nanareo milaza mpandresy aza tena maro toerana tokoa ve eo amin'ilay fanaovana politika raha amin'ilay tany mpandray anjara amin'ny fifidianana andresana zavatra hafa nytenenako dia zavatra fanontaniana hafa napetraka ao fa le fanontaniana le napetrako voalohany aloha ny hoe ahoana ny fahitanao le hoe indrindra razana maso fametraka an'ilay disqualification dia izy ako hoe raha ohatra ka atambatra daholo ny vatoazon'ireo olona rehetrarehetra ireo mbola resaka hafa zay fa ny candidat principal dia nenena ny vatany zay aloha zany dia ny faharoa araka ny resahako teo hoe tsy azo atao zany ny hoe fanontaniana matsy dia hoe
reo olona sao dia matahotra nareo nao fanaovana politika tena adihevitra mihitsy ka ny amin'ny tsendaniny kosany aloha dia milaza zavatra be dia be tsy averiko eto fa izay amiko dia tsy mitondra amin'ny fitoniana izay amiko dia tsy mendrika olona lehibe ana institution satria zao afaka miadihevitra foantsika ny demokrasia dia mametraka hoe isika tsy mitovy hevitra mihitsy zay natao hoe demokrasia eto Madagasikara io demokrasia hoe tsy mitovy hevitra io tsika tsy midika fa hiaditsika fa ny lavana demokrasia dia nametrahana rafitra ahafahana miadihevitra ka raha ohatra kosa miteny zavatra anankiray ny tsendaniny ka tsy mamaly ny kilany dia ohatrany hoe marina le izy ohatrany hoe dia tsy misy olona mihitsy fe zany fa voatery tsy maintsy keny mafy be tokoa ve Andriamatoa Paul Rabary hoe lay fomba mbola misy miaramila nandresy vahoaka nandresy miaramila averiko indray zaho tsy afaka miteny amin'ny anaran'ny olona rehetra za tsy avocat mampandinika ianao amin'ny sosiolojia dia miteny fotsiny aho hoe ny fomba hitenenana azy indray dia samy manana ny filininy samy manana ny tempérament samy manana ny vocabulaire ampiasainy samy manana ny expérience vécue dia izay ny ivoahan'ny resaka tsy anjarako amin'ny tsara olona fa izaho koa raha mba ho tsaraina ao anatin'izany rehetra izany dia hoy izahako aminao hoe anjaranay mpitarika politika satria anisan'ny nanao fanambarana satria amin'ny Colbert mpanoana ny fitondram-panjakana no mijoro manazava ny eritreritry ny vahoaka hoe voalohany ao anaty demokrasia isika ny vahoaka ny tompony teny farany fifidianana telo natao teto nandresy foana ny vahoaka miaraka amin'ny ireo atoko rehetra manoana ny filoha rajoelina zay ny voalohany faharoa dia mitariky ny tompony andraikitra rehetra satria ny filoham-pirenena nge tsy afaka andehanao hoe tsisy ny fako dia iny filoham-pirenena tsisy ny tsy afaka mifaky dia iny filoham-pirenena nandeha nala fako iny filoham-pirenena nandeha namboatra lalana iny filoham-pirenena fa mitady mibataky ropy filoham-pirenena dia mpitarika ny firenena efa nametraka tompony andraikitra isan'ambaratongony dia mitariky an'io zay amin'ireo tompony andraikitra rehetra andray ny andraiky ny feno zay ny tika ny fanambarana iny zany ary dia fahatelo ena manentana ny vahoaka hoe nareo efa namahazo fotoana hitenenana tena mbola afaka miteny ianareo ary tsika tsy maintsy ao anatin'ny resaka politika tsy azo hoe dia mijanona daholo tsy misy mahazo miteny tsony mahazo miteny tsika mahazo miadihevitra fa izao alao anatin'ny fanarahana ny lalàna alao anatin'ny fanarahana ny rafitra alao anatin'ny fifanajana mahasamy malagasy alao ao anatin'ny adihevitra madio satria izao ireo olona vao napetrakantsika ireo nge mbola ho tsara itsika afaka 10 taona na ny filoham-pirenena na ny solomam-bahoaka na ny ben'ny tanàna tsy maintsy hiverina amin'ny vahoaka ihany ireo ho tsaraina ka izay ny resanay hoe aza velan'ny tsika vahoaka ho songonan'ny olo-kafa ny fahefana zay efa napetraka ny demokrasia ny divantsika mafy tamaraika misy 10 sy ny lalam-panerana any amin'ny vahoaka ny antony ametrahako azy fanontanian'izany Andriamatoa Paul Rabary hoe nareo ve tsy manana fanahina sa ahoana satria raha mijery ny tantaram-pirenena tsika ny taona asana taona 700 nisy fifidianana tamin'ny repoblika voalohany raiky amin'ny 70 dia 700 janvier mihitsy ary ny proclamation dia nianjera ny fitondrana tsiranana na dia 7 isan-jato mahery ary nalany azy fitondrana voalohany taty amin'ny taona 7 indray ny amiral Dederatsiraka lany fiodinana voalohany ihany koa roa taona monja taorianan'izay raiky amin'ny 70 anisan'ny nandray anjara tamin'izany docteur Mathilde Rabary reninao ianao koa anisan'ny ao anaty zany nyrodana ny fitondran'ny amiral Ratsiraka nitranga indray ny 7 sy 4 mbola lany ihany koa fa ndroany Andriamatoa Marc Ravalomanana roa taona tateoriana ny 7 sy 4 ny raha nahita ny zavatra nitranga asa mety ho zany kisarisary zany hoe mbola everyn'ny mpanoatra hoe mahazatra antsika eto Madagasikara dia mampatahotra anareo ihany koa indraindray sa mampiahiahy anareo ny zavatra tenenao aminatin'izay mampandinika ny resako fety fa tsy mampitarika politika satria biaisé be loatra raha vao mpitarika politika miteny azy fa zany rehefa mpandinika zany dia miezaka foana ny objectif ary lay izy tsy hoe ianarana fa mandeha ho azy
zatra resanao anatin'izay dia zao hoe sarotra foana zany deuxième mandat teto Madagasikara zany tsy nisy filoham-pirenena navita troisième mandat zany raha ny ka ny filoratsiraka zany zao a dia fito taona 75 jusqu'à tamin'ny 1982 satria fito taona mandat ray fito taona mandat ray dia deuxième mandat 82-89 dia troisième mandat zany izy tsy navita mihitsy voananomboka ilay izy zay ny voalohany ny 91 ny zay zany 91 ny Philbert Tsan moa fantatrao tsara fa 1958 dia tonga tamin'ny 71 deuxième mandat koa io dia iny mijery iny izy zany ny ka ny Marc Ravalomanana président Marc Ravalomanana deuxième mandat koa io zany hoe premier mandat tamin'ny 2001 2002 zany nomboka ny mandat dia 2007 ny farana mandat dia hitra deuxième mandat fragile foana zany le deuxième mandat io eto zany le mpandinika politika miresaka aminao ny antony mahafragile ny deuxième mandat dia tsotra voalohany aloha efa dodona am'izay zany le olona satria efa navita mandat ray zany efa misy zavatra tokony mahazo ny vahoaka horaisina zany ao anatlay filoratsiraka moa tsy nandingana akory tamin'ny 96 satria latsatra izy 96 dia nanganao deuxième mandat izy tamin'ny 2001 dia iny ninjery iny dodina be zany le olona deuxièmement ny composante politique ny structure ao anaty pouvoir mihitsy ny fragile amin'ny deuxième mandat ny antony dia tsotra be rehefa amin'ny deuxième mandat zany hitanareo reo olona mpanao politika miaraka indrindrindrina anteny antoko politika mpanao politika miaraka amin'ny fitondram-panjakana reo nitsiry daholo ny ambition ny zala tadio tsara fa tamin'ny deuxième mandat akaiky kely atsika tamin'ny deuxième mandat ny tsy nahatavavoaka ny président Ratsiraka nge sampandinika affaire mpamakafaka politika dia niadiny misy teo amin'ny fifaninanana amin'Andriamatoa Tantely Andrianarivo Andriamatoa Pirot Rajaonarivelo dia voatery zany nahaka fanambakevitra ny président Ratsiraka hoe tsy maintsy zay ihany no tsy navita ny tranché zany izy tsy maintsy zay ihany no mitondra ilay izy tamin'izany ihany koa tamin'ny Flora Valomanana ny tena nanairina Flora Valomanana nge dia voniditra ny deuxième mandat dia efa mainka daholo ireo andimby ny Flora Valomanana tamin'izany fotoana zany dia izy mihitsy nandrava ny assemblée nationale izy tamin'izany fotoana zany dia izay zany le fragilité zany hoe fragilité mialatsiny amin'ny teny amin'ity fragilité intrinsèque zany hoe ao anatin'ilay fitondrana mihitsy ny mety misy fragilité raha ohatra ka tsy mahita perspective hafa ireo mpanohana ny fitondram-panjakana ao anatin'ilay le lasako hoe mpanohana zany lay ao anatin'ilay cœur noyau dur le tena anatin'ilay atoko ny filoha mihitsy zany fa tsy ny aty amin'ny satellite aty tsy any olona dia ny fahatelo farany dia ny découplage amin'ny fiteny azy mialatsina amin'ny tena andiva ny découplage entre ny croissance démographique sy ny croissance économique raha ohatra zany ny croissance démographique ambony foana ny croissance économique dia tsy hita anaty volany le lazaina fa croissance économique zany hoe tamin'izany fotoana zany Flora Valomanana nanao lalana nanao zavatra maro samihafa fa ny fiainan'ny olona sahirana ny délestage resantsika iny tamin'ny taona efatra sy roa arivo nanomboka ny délestage zay ny inflation nge tamin'izany fotoana zany 6 000 francs ny FF tamin'izany tonga dia lasa 12 000 le zany hoe les croissance économique sy croissance démographique zany raha vao misy ilanerana loatra dia tonga dia anaty filany la izy ny olona nefa mieritreritra hoe rehefa navita mandat ray fametrahana fototra dia deuxième mandat fiotazana vokatra amin'izay zay foana mantsy en principe ny discours politique hoe nametraka fototra tsika dia tokony ihotry zany dia raha vao tsisy adéquation zany amin'le fiandrasan'le olona vokatra sy lay situation misy dia hitanao zany fa tataitra zany le vahoaka ary mora rangitina amin'ny resaka politika zao anefa ny zavana izy arakaraka ny dinany olona teny andarabe rehefa noratra an'izany zavatra zany na tamin'ny 20 na tamin'ny 20 na tamin'ny 2 na tamin'ny 5 na tamin'ny 20 no manimba foana n'ilay firenena ary zay efa tsapan'ny vahoaka zay
ary tsisy vahoaka mieritreritra intsony fa fidinina an-dalambe no vahaolana satria isaky nisy fidinina amin'ny-dalambe isaky nisy korotana dia ny victime voalohany dia ny vahoaka ny zavatra hita ihany koa dia tsy dia niova loatra ilay pratika zay le nresanao tary amin'ny voalohany tary hoy zany hoe ny mpitondra ny fandimby samihafa dia milaza an'izao dia milaza an'izao dia milaza an'izao foana hozy izy ianao dia raisiko anazy zany lay remarquenao iny lay pratika zany tsy misy migarantira ny vahoaka mihitsy zany androa faharoam-panohatra zao avahany délestage satria efa nitondra teo ireo avahany momba ny resaka hoe fitym-piainana satria efa nitondra teo ireo avahany momba ny resaka hoe resaka ino milaran'izy ity rano efa mitondra teo ireo ary ny tena marina ny délestage ny problemana rano ny fitym-piainana vokatry ny décision tsy natao tamin'ny andro nitondrany ny mpanohatra satria efa nitondra dia zay zany resako aminao hoe tonga amin'izany situation zany tsika amin'izao fotoana izao dia tompona andraikitra voalohany aloha satria ny mpanohatra aloha ny anjara toeran'ny mpanohatra nge dia niakatra eo amin'ny fitondrany tsy manana perspektiva tsy manana aeritreritra fa tsy ny ahoana ny fomba hikarako amin'ity fitondrana ity ary ny tantarantsika dia afaka miakatra eo amin'ny fitondrana kay amin'ny alalan'ny etso-bahoaka na famonganam-panjakana amin'ny alala na hoe convention fifanarahana politique ny tantaran'ity firenena tsy zany dia efa mifankafantatra daholo ireo mpanohatra ireo mpitsiatra politika ireo mifankalala daholo inge zay rehetrarehetra dia efa fantatry ny mpanohatra zany fa tsy manana perspektive hafa izy alohan'ny 2028 raha tiakatra ny fitondrana raha tsy roa zavatra anankitelo ireo na etso-bahoaka na famonganam-panjakana na fanakorontanana an'ilay fitondrana mba ahafahana manao an'ilay convention politique inona moa ny anomezana antsiny azy amin'izay raha zay no lalan'ny rininy efa hitany teo aloha fa zao anjarany fitondram-panjakana no mitondra no mametraka ny vahaolana ary zay no nitepoka tiako iresana zany dia hoe nyresaka légalité sy légitimité mantsy eny amin'ny trésime tsarana izy io ny fifidianana mame légalité any fitondram-panjakana fa ny légitimité dia ny fahafitana mama olana no niteraka ny légitimité ka hatreto aloha zany ny légitimité dia hitantsika tsara fa mbola tia amin'ny fitondram-panjakana satria ny fitondram-panjakana aloha hatreto no mitondra vahaolana resaka rano hitanareo tsara fa nijoro ny filoham-pirenena laza hoe zao ny zavatra hitantsika momban'rano fahasairana ny vahoaka fanampiana ny vahoaka amin'ny tosika famera ny resaka jiro dia efa manana le programme zany hoe mbola eo zany le légitimité fa ny olana fotsiny izao lay célérité lay efficacité gouvernementale any zany no olana ary na ny député an'ny irmara sy ny mpanohana fitondrana anke dia nilaza mihitsy hoe mba tokony jerevana ihany ireo adéquation entre ny fanatanterahana ny baiky ny filoha pirenena hoe misy tanjona apetraka ny filoha dia tanteraka ave andriamato Paul Arabary manelingelina tokoa ve ny fampandrosoana ny fanaovana politika sa ny mpanao politika eto Madagasikara ny politika ady-hevitra mety mafana ilay ady-hevitra ianao ny teny teo hoe mety mifanasa vanga ilay ady-hevitra fa mijanona ao ady-hevitra fotsiny faharoa ny politika dia tsy maintsy mametraka fa ny vahoaka ihany any tompony teny farany ary ny farany dia ny politika ihany koa dia tadio fa tokony vahaolana ao amin'ny firenena le politika vahaolana ao amin'ny firenena zany tsy ady-hevitra momba ny olona tsy momba fifidianana tsy momba ny lalam-pandrenana tsy momba ny lalam-pifidianana satria amintsika mantsy dia zay foana atao politika fa ny politika vahaolana dia politika mpampandrosoana ohatra raha tsonao zany ny mpanohatra andao hiady-hevitsika momba ny ahoana anaovana délestage dia mba mihaino ny ministre ny angovo dia mety misy hevitra tsara ataon'le toron'le mpanohatra dia mba anao teny mety misy hevitra tsara ataon'ny mpanohana dia mba anao teny zay le hoe tikasa mpampandrosoana satria Madagasikara nge raha ihany inge tsy misy solution arivo amin'ny resaka délestage io solution amina farafahabetsaka io anankifolo ny option mbola tabatra dia zay ady-hevitra zay zany no matetika adinitsika fa itsika zany maika foana amin'ny resaka hoe mahatonga an'izy io mantsy dia misy alabazy dia processus électoral dia le olona ny diso efa nanao an'izany foana tsika fa ny ady-hevitra tsy ampy eto Madagasikara ny fahitako azy aloha fahitana azy amin'ny antoky ny fireneko dia le hoe politique de développement andao aretivana le hevitra
fa tena politika aveo io ataonareo androany io ianareo mpanohana ny fitondrana sy ny ary amin'ny fanoherana tena hoe ve le politika le tena lalatsainy antsoina hoe politika raha mitondra fanazavana aminao hoe ny amina resaka hoe adihevitra le ataontsika androany io zany adihevitra politika aloha de politika fa hoe zaka hoe le adihevitra politika resantsika io ve hitondra fampandrosoana zaka hoe tokony anao adihevitra politika fampandrosoantsika zany hoe tokony resaka politique du développement kokoa isika fa itsika aloha zao a 90% ny fotoanantsika de lany amina resaka politika politicienne zay ma tsy ny anisan'ny hoe fanapaha-kevitra ny raisy ny generaly Ramanatsoa tamin'ny taona 2017 vao niakatra ny tantana ny teteza mihitsy izy de najany mihitsy aloha le politika fanapaha-kevitra tahaka an'ireny hoe mety ho azo raisina amin'ny vanim-potoana tahaka an'izao sa hoe manahirakirana zany ny général Ramanatsoa tao aoriana ny rararo ny fitopolo rehefa niteneny ny FFKM ny président Tsirana hoe tsy mety le hoe tsakitsaky zato arivo satria zany nidina teny amin'ny kianjan'ny 3 ny mpianatra komity ombona ny mpianatra nitarika an'izany teny université ny foibeny zany de ny teny kianjan'ny 3 rehefa tsy nahavaolana zay le razako aminao légitimité ny fitondram-panjakana dia nisy pobasy teny ny tantara dia nametraka fa tantara nisy dia ny polisy aloha tamin'ny alalan'ny FRS no niaro ny fitondram-panjakana satria zay ihany no asa napetraka tamin'ny polisy taoriana ny raha 3:7 io vao niditra tsehatra nataontsika hoe le fikambanana le hoe ao amin'ny senaty zay zany vao niditra tamin'ny fandaminana ny korotana ra politika nikanja eny ny gendarme sy maramila fa taloha 72 ny FRS foana de rehefa niteny tamin'ny FFKM zany tamin'ny de nanatona ny FFKM ny comité moa mpianatra hoe tsy rariny kosa raha filoam-pirenena zay le perte de légitimité mitaky ny mpianatra amahana ny olana de basy ny azony de maty le mpianatra de niresaka tamin'ny FFKM ndraisiny FFKM de rehefa niresaka de nanatona ny président Tsarana ny FFKM hoe tsara maray aman-dreny anao andaminana ny firenena ty mimetra-pialana ianao nametra-pialana izy ary namea ny fahefana tamin'ny général Ramanatsoa io mantsy le resahako anao général Ramanatsoa de nanangana gouvernement technicien fa miteny aminao fa gouvernement technicien zany tsy nahavaolana ary rehefa tsy nahavaolana ny gouvernement technicien satria le technicien natao lasa nanana ambition politique nisy personnalité roa nivoaka tao anatin'ny gouvernement Ramanatsoa personnalité voalohany ny capitaine de frégate Didier Ratsiraka zay ministre ny rambahiny tam'izany nitety an'izao tontolo zao nilaza ny politika Madagasikara tato anatin'ny ray ny colonel Ratsimandrava nitety Madagasikara amin'ny ministre intérieur anazy dia lay gouvernement zany pris en otage lay personnalité anankiroa ny sanatra tsy nahavaolana ny gouvernement Ramanatsoa satria technicien nefa ndrarahatrehana raha politika rehefa tsy nahavaolana ny gouvernement Ramanatsoa de niantso Andriamatoa Didier Ratsiraka izy hoe raisy ny fahefana Didier Ratsiraka Andriamatoa ny capitaine de brigade Didier Ratsiraka de niteny za tsy andray fahefana raha ohatra ka tsy misy idéologie ijoroana de tsy nety nandray fahefana capitaine de brigade zany dia nitodika tany amin'ny colonel Ratsimandrava izy de ny colonel Ratsimandrava hoe tsy amboadidy mon général zay ny tantara tiako resahana aloha zany zao hoe tsy vitan'ny technicien zany tsy vita miaramila ihany ko amiko miaramila technicien de zay natonga an'ilay izy rehefa lasa non politique am'izay zany ny nitsoan'ny capitaine de frégate ny akanjo maramila azy fa lasa leader politique izy de tao arainy ny raharaha 1 févroary 2017 rehefa nivory ny directeur militaire nifidy ny président ny directeur militaire de nifidy ny Ratsiraka zany hitatana ny conseil suprême de la révolution dia nandeha ny fivitana tamin'ny 2 amby 3 décembre
raika amin'ny telopolo desambra dimy amby fitopolo sy fanjato sy arivo nitsangana ny RDM raha tsy nisy hoe république démocratique fa ny dimy amby folo desambra raika amby roapolo desambra nanaovana ny latsabato miaraka ny lalam-panorenana ny bokomena ny amira ny capitaine de frégate de adio tsara fa ny capitaine de frégate zany teo tsy maramila intsony fa mpanao politika feno ka la i zany a nytiako resany de tsotra hoe miaramila ary tamin'izany sokajiana mihitsy hoe mpitolona manao fanamina ka ny iresako anao an'izany rehetra zany satria itsika mihoatra mieritreritra hoe de androany rery nisy an'izany hoe disadisa politika izany de androany rery vao manao politika eto Madagasikara de ny mpanohatra de mieritreritra fa de androany rery tsy afaka miainga miresaka politika tika tsy miainga avy amin'ny tantara tsy afaka miainga miresaka politika izy de androany reny de hoe de resy zay tety de andeha hidrikiny zay misy fond daholo rehetrarehetra eo de izany rehetra zany resako aminao fa tsy maintsy isika zany mandinika tsara amin'ny fitondrana andraraha-pirenena satria tsy azo atao ho amin'ny tombotsoan'ny firenena ny lazaina hoe korotana diso ny filazana fa hoe ny korotana no atao amin'ny tombotsoan'ny firenena diso ny filazana fa hoe andeo hidina an-dalambe ho amin'ny tombotsoan'ny firenena tena diso zany satria ny zavatra nisy teto amin'ity firenena ity nefa efa nisy nanao sady nataonareo ihany koa tany zay na zaina hoe lesona ny zavatra nisy teto amin'ity firenena ity isaky ny misy korotana vao vainka mimimotra fa ny fampandrosoana de tsy maintsy atao anatin'ny filaminana sy ny fifandaminana zava-dehibe zay le fifandaminana zany de hoe misy foana ny adevitra politika misy foana ny tsy fitovikevitra misy foana ny azo lazaina hoe fifandoman-kevitra na ny ady mafana zany amin'ilay adevitra politika fa izany dia misy fetrany eo amin'ilay filaminana de anjarany ny fanjakana zany zany hoe tsy miteny hoe mpitondra fanjakana fa le fanjakana mihitsy izay kosa anjaran'ny fanjakana no mametraka n'izay filaminana zay ary ny tena mba anjaran'ny fanjakana mihitsy miorganize amin'ilay adevitra politika ahafana angotraka kanefa tsy hivadika any amina korotana marana ny fotoantsika andriamatoa Paul Rabary asa hoe amin'ny zao taona 2024 zao tokoa ve afaka miantoka ve anareo fa andeha amin'ny filaminana tokoa le firenena za aloha sady tsy mpaminany ary averiko aminareo indray fa tsy manana fahefana fa na de tiako hisoritana ny saintsika de zao hoe tsy misy olona na iray na ny mpitondra ary na ny mpanohatra azo tombotsoa ny amin'ny hoe ikorosofahana mihoatra an'izao fasahirana an'izao ty firenena ity tsy misy olona na iray azy ka hatria tsika samy malagasy satria tsika samy mieritreritra ny taranaka faramandimby fa kosa anjarantsika zany no mifampitaiza amin'ny atina adevitra izay mitondra zavatra misy ventiny azony vahoaka tsakitsakoana azony vahoaka andrefesana natao hoe fampandrosoana ary azony vahoaka hafahana manapa-kevitra amin'ny fotoana anotaniana ny vahoaka